Pejy vaovao tanteraka kosa indray Hihena ny fandaniana ny herineratra ho an'ny mpanjifa raha toa ka mampiasa ny takamoa izay atolotry ny Jirama sy ny mpiara-miombon'antoka aminy ny mpanjifa isan-tokatrano mitondra ny tsara ho fantatra makasika an'izay moa andray Ratsimisetra tompon'andraikitra ny tetikasa Lumitsisti. Misy tokoa ny tetikasa izay karakarainy ny mpiara-miombon'antoka dia ny WWF, ny Jirama malagasy, ny fondation Telma, ny ministère angovo izay mikendry ny anosika sy anampy ireo tokatrano mpanjifa ny Jirama, anakalo ireo takamoa tsotra na ampola tsotra izay ampiasainy amin'izao fotoana izao mihoatra ny 4 aty amina takamoa izay marara-penitra mitsitsy ny angova dia le takamoa Lumitsisti toy itony zany takamoa izany misy moa mana le benitra misy crochet kely ty dia misy le benitra mandevisy. Itony takamoa itony dia 4 aty ny tanjany nefa miazavana mitovy amin'ny takamoa tsotra 7 aty. Izy tombontsoa lehibe zany ho an'ireo tokatrano izay mampiasa an'izy itony satria hena ny jiro laniny amin'ny fanazavana ny tokatrano, azava tsara ny tokatrano izay mampiasa azy ary mandray anjara amin'ny fikajiana ny tontolo iainana ny tokatrano satria afaka amin'ny fandaniam-pona izay atao amin'ny fampiasana ny takamoa tsotra toy le fahitantsika andavanandro ireny tompoko. Amin'izao fotoana izao dia misy toerana roa misy any fanakalozana an'ireo takamoa Lumitsisti reto amina takamoa tsotra dia eny Analakely zany akaiky ny Telma amin'ny lalana izay mandalo amin'ny imprimerie nationale iny tonga eny ambany totobatin'ny lido araky ny fahalalantsika azy. Eo ny toerana ray, toerana fandrony eny Beoritrika eo akaiky ny Telma eo ambadiky ny sitika le lalana miakatra makany amin'ny hosti iny. Fomba azahoana azy dia manantona ny mpanjifa, manantona amin'ireo toerana roa ireo. Mbola isy ny toerana hafa dia ireo masovoan'ny Jirama izay ivotsy kelikely koa. Efa maro amin'izao fotoana izao ny olona tonga fa tonga eny ireo mpanjifa ny Jirama izay mikarakara momba ny fanazavana ny tokatrano dia mitondra ny facture ny Jirama farany dia safidy izy amin'izay fotoana izay hoe amin'ireo vina amin'ny fotoana ahafahany manakalo, omena tike izy amin'izay fotoana izay. Raha tsisy moa ny olona, tsy maro ny olona fa amin'izao fotoana izao fa mitombo ihany ny olona dia avy raha vitsivitsy dia avy hatrany izy dia afaka manakalo. Ka takamoa 4 tsotra mihoatra ny 4 aty no azo atakalo ny Lumitsisti ary ny ray amin'ireo Lumitsisti ireo dia misy fanjaisana anjara ariary. Mila karapanondro izy amin'izany fotoana izany mila an'ireo takamoa tsotra zany ariary isaky ny takamoa atakalo dia ny facture ny Jirama sy le tike izay nangalany ny fotoana no safidiny. Ireo zany no entiny dia afaka manakalo izy. Tsara ny milaza fa takamoa tony dia maharitra ray alina ora 10 heure amin'ny teny frantsay no raha izany zany dia 5 taona ny faharetany raha ampiasaina adiny 3 isan'andro. Ny takamoa tsotra dia maharitra 10 ora na heritaona latsaka raha ampiasaina adiny 3 isan'andro. Hitantsika amin'izany fa tombontsoa lehibe satria maharitra dia maharitra toy ny takamoa tony ary ambonin'izany koa dia hiatohany reto takamoa reto ho atakalo maimaim-pona raha sanatria maty, zany hoe tsy nosokafana tsy vaky izy fa maty eo amin'ny asa izay efa atao aminy, zany hoe tsy dia tia rano loatra izy tony fa raha ohatra ka amin'ny fampiasaina tsotra amin'ny mahafaty azy dia azo atakalo maimaim-pona amin'ireo toeran'ireo na eny amin'ny masovo Jirama izay sokatra tsy ho ela tompoko.